Fifaliana ho andray ny miaraka aminao atao anatin'izao fandaharana fantariny marina izao isaorana manokana ny MCTV izay mikarakara n'izao fandaharana izao. Ny loha hevitra izay fampisarana amintsika androany dia hoe fadio ny manenjika fiangonana fa mampidi-doza. Fadio ny manenjika fiangonana fa mampidi-doza. Anisan'ny zavatra anankiray izay heverin'ny olona maro ho tsy mampaninona ny fanenjena fiangonana. Nefa dia be mihitsy ny fiainan'olona rava, potika ary tsy tafarina fitokatran'olona maro rava vokatry ny fanenjena fiangonana. Ary io tsy mifidy fa na olon-tsotra na mpitondra fivavahana na mpitondra fanjakana na ireo olona manam-pahefana maro samihafa rehefa manenjika fiangonana dia rava avokoa. Teto Madagasikara efa nisy an'izany fitondrana nanenjika fiangonana dia fotoana fohy taorian'izay dia rava ilay fitondrana. Ary amin'ny faritra maro ihany koa dia efa nisy zavatra ohatran'izany. Ka zavatra anisan'ny tena mampidi-doza zany izay anisan'ny mandrava fiainana sy manapotika fiainana ny fanenjena fiangonana, satria tsisy miala maina izay rehetra manenjika fiangonana. Ny antony mahatonga an'izany dia satria ny fiangonana dia institution izay tsy olombelona namorona azy fa Andriamanitra. Jesosy no namorona ny fiangonana. Ao amin'ny matotoko 4:40 Jesosy dia mampianatra hoe eto ambon'ity vatolampy ity ozy izy no hanorenako ny fiangonako ary ny vavahadin'ny fiainantsika dia tsy ahatohitra azy, tsy aharesy azy. Ao amin'ny Efesiana 5:17 dia milaza ny ten'Andriamanitra fa Kristy no lohan'ny fiangonana. Izany hoe Jesosy zany dia mifamatotra amin'ny fiangonana, Jesosy no namorona ny fiangonana, Jesosy no ao ambadiky ny fiangonana. Tahaka ny hoe raha manenjika organisation anankiray ny olona anankiray dia tsy ilay organisation fotsiny ny enjeny fa ilay olona ilay mpitondra ilay namorona n'ilay organisation dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Misy lehilahy anankiray izay anisan'ny mpanenjika fiangonana be tao anatin'ny Baiboly, i Saul ny anarany. Nanenjika fiangonana izy, nanerana ny Jerosalema iray manontolo, nifongorany avokoa ny kristianina rehetrarehetra ary tena namono sy nanagatra kristianina izy. Dia nisy fotoana izy rehefa hanenjika ny fiangonana tany Damaskosy, ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7 misy an'izany tantara zany, dia niseho taminy Jesosy meloha nidirany tao Damaskosy. Niseho taminy Jesosy dia nilaza taminy hoe Saul, maninona ianao no manenjika? Hitanao zany fa tsy institution fotsiny, tsy fiangonana fotsiny ny enjen'ny Saul fa Jesosy mihitsy izay namorona n'ilay fiangonana. Ary izay mahatonga ny hoe zava-doza ny fanenjena fiangonana, satria tsy ilay rafitra fotsiny ny enjen'ilay olona, tsy ilay mpanompon'Andriamanitra fotsiny ny enjehana, fa Jesosy mihitsy ilay namorona ny fiangonana zany no enjehana ao ambadika an'izay hoe fanenjena fiangonana izay. Tsy mifidinizan'izy io fa izay rehetra manenjika na kristianina na mpitondra fivavahana ary manenjika dia mitovy foana, misy valiny daholo ny fanenjena sy ny fanaratsiana fiangonana. Ka ninona zany endrika fanaratsiana, fanosorapotaka, fanapotena sy fandravana fiangonana dia tsy œuvre avy amin'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany. Tsy œuvre an'Andriamanitra mihitsy zany hoe hevitra rehetrarehetra entina analana baraka fiangonana, entina anenjena fiangonana, anaratsiana fiangonana, anosorapotaka fiangonana. Tsy œuvre an'Andriamanitra zany fa œuvre ny Satana, ny œuvre rehetrarehetra izay manaratsy fiangonana. Noho izany fadio ny manenjika fiangonana. Isika samy kristianina dia tsy tokony hifanenjika. Ny kristianina samy kristianina tsy tokony mifanenjika, satria tsy voatery hoe hitovy aminao nge ny olona rehetrarehetra, tsy voatery hoe hitovy fotom-pampianarana aminao ny olona rehetrarehetra, ary tsy midika hoe rehefa tsy mitovy fotom-pampianarana amintsika ny olona anankiray dia diso izy na hoe ratsy izy, fa Jesosy mihitsy ny zarazarana ny fiangonana no samy hafa. Samy mizotra amin'ny lalany avokoa ny olona rehetrarehetra, samy tokony miazakazaka. I Paoly dia milaza hoe miazakazao izy amin'ny tany fiazakazana, samy miazakazaka amin'izay tany misy anazy, ataovy tanjona fotsiny hoe ataovy izay ahatonga anao any an-danitra, ataovy izay ahatonga ny fiainam-pananao androso, fa aza manenjika na dia atao misy fiangonana be dia be tsy mitovy fotom-pampianarana aminao. Misy ny fiangonana zao resy lahatrany amin'ny resaka fitiafatanana sy fidirana, misy ny fiangonana tsy resy lahatrany amin'izay. Misy ny fiangonana resy lahatrany amin'ny resaka fihinanana hena, misy ny tsy resy lahatrany amin'izay. Misy ny fiangonana resy lahatrany amin'ny resaka andro, fitandremana andro, dia misy ny tsy resy lahatrany amin'izay. Misy ny fiangonana resy lahatrany amin'ny resaka fitafiana, dia misy ny tsy resy lahatrany amin'izay. Dia tsy hoe rehefa tsy mitovy zany aminao fiangonana anankiray dia hoe ratsy izy zany, fa ny zarazarana samihafa. Ary na i Paoly apôstôly dia mampianatra amin'ny Romanina 4:40 izy mampianatra hoe aoka ozy izy ny mihinana ny hena tsy hanaratsy ny tsy mihinana, ary aoka tsy mihinana ozy izy
tsy anaratsy an'izay mihinana ozy izy aoka samy mizotrany amin'ny lalany tsirairay avy satria ny fiangonan'i Jesosy ange dia anankiray ihany tena anankiray ihany ny fiangonan'i Jesosy rehetrarehetra tena anankiray rehefa mitory ny Jesosy Kristy ny fiangonana anankiray rehefa milaza hoe Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana rehefa manao batisany rano izy rehefa mitona ny olona akany an-danitra izy ka mitory ny olona ibebaka iaiky ny fotany ary mizaran'i Jesosy dia tsy tokony fanaratsy sy fanenjika satria tena anankiray ihany ireo ao amin'ny Korintianina 2:20 dia mampianatra ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ozy izy ny maso tsy teny amin'ny tanana hoe tsy ilaiko ianao ary ny loza izy tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy ilaiko ianareo eritrereto ny hoe vatana anankiray ihany tsika dia ny ratsambatana samihafa ny fiangonana rehetrarehetra ny maso tsy afaka hiteny amin'ny tanana mihitsy hoe tsy ilaina ny tanana satria raha tsisy tanana ny vatana anankiray dia ho sahirana izy ny loha dia tsy afaka hiteny amin'ny tongotra hoe tsy ilaina ny tongotra satria rehefa tsisy tongotra ny vatana dia tsy afaka mandeha izy samy ilaina avokoa na dia tsy mitovy ary ny ratsambatana rehetrarehetra dia samy ilaina avokoa izy rehetrarehetra na tsy mitovy mifameno ny fitambaran'ireo no manome ny tena anankiray dia ohatr'izay koa ny fiangonana tsy voatery mitovy daholo ny rehetrarehetra fa ny fitambaran'ireo fiangonana rehetrarehetra ireo samy manana ny fotom-pampianarana izay meny Jesosy anazy ny tsirairay avy ka izany mahatonga antsika fiangonana izay tsy tokony fanenjika tsy tokony fanaratsy mihitsy satria izay rehetra manaratsy sy manenjika dia tsisy hafa-bela zany na dia mpanompon'Andriamanitra ary na dia kristianina ary ianao kanefa manenjika fiangonana dia tadidio fa hidiran-doza ianao tadidio tsara fa mampidi-doza ny tenanao ianao amin'ny fotoana ianao manenjika sy manaratsy ny fiangonan'olona hafa aleo fotsiny manginy dia aleo fotsiny mandroso manao izay mampandroso ny tenanao dia mandeha mizotra amin'izay lalana tokony hizoranao tsy voatery ihany koa hitovy religion na hoe finoana amintsika ny olona anankiray fa ny olona samy manana ny fanesen-dahatra tsy hoe ratsy ny olona anankiray tsy hoe lasa tsy izany ny olona anankiray satria tsy mitovy religion aminao tsy afaka forcena ny olona anankiray hitovy fivavahana hitovy finoana aminao Jesosy dia tsy naneraka antsika mandehany ianareo dia injeo ny fiangonana izay mihitsy ny baikon'ny meny Jesosy fa ozy izy ny baikon'i Jesosy hoe mandehany ianareo dia ataovy mpianatry ny firenena rehetra ozy izy manaova batisa azy izany hoe ny rahan'i Jesosy ny kristianina mba hitory ny filazantsara hizarany vaovao mahafaly hanao batisany olona hanao mpianatra ny olona fa tsy ny rahan'i Jesosy ny kristianina mba hifanenjika sy hifanaratsy hanaratsy fiangonana satria ny fiangonana dia tsy tokony hanaratsy na hanenjika fiangonana fa tokony hitona fanan'olona makany an-danitra ka noho izany fadio ny manaratsy fiangonana fa zava-doza zany fadio ny manenjika fiangonana amin'izao andro iainantsika izao mantsy dia tena malalaka be ny fanehoan-kevitra amin'ny alalan'ny réseaux sociaux indrindra fa ny Facebook sy ny YouTube dia malalaka be ny rehetrarehetra afaka samy maneho ny heviny daholo dia be dia be ny olona tena manaratsy fiangonana manaratsy mpanompon'Andriamanitra koa ataoko anatin'ny fonoteny kely ny mpanompon'Andriamanitra dia représentant ny fiangonan'Andriamanitra dia be mihitsy ny olona manaratsy mpanompon'Andriamanitra manala baraka mpanompon'Andriamanitra manosipotaka mpanompon'Andriamanitra ary tena sasamy teny mihitsy manaratsy mpanompon'Andriamanitra raha mbola tsy fantatrao tsara ny olona anankiray dia aleo tsy manaratsy aleo tsy miteny zavatra ratsy satria tsy fantatrao ny olona iny na olona tena avy amin'Andriamanitra ka raha olona avy amin'Andriamanitra iny olona iny dia mampidi-doza ny tenanao ianao Andriamanitra miteny hoe aza manendry ny olom-boahositra ozy izy ary aza manaratsy aza manisy ratsy ny mpaminaniko ozy izy Andriamanitra dia mampitandrina mihitsy fa aza manendry ny olom-boahositra ozy izy be dia be nefa ny olona dia sarisary fotsiny na dia olona tsy fantany na dia mpanompon'Andriamanitra tsy fantany ary dia aratsiny fotsiny tsodrao dia alainy baraka fotsiny tandremo fa zava-doza ny mikitikitika ny fiangonan'Andriamanitra na représentant ny fiangonan'Andriamanitra eny fa na dia mpanompon'Andriamanitra ary ianao aza mikitikitika mpanompon'Andriamanitra hafa na dia kristianina ary ianao aza manaratsy kristianina sy fiangonana fa aleo mangina fotsiny dia atao fotsiny izay atonga anao any an-danitra izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity isaorana isika rehetrarehetra izay nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka antsika rehetra dia mirary soa tahiny Jesosy amin'ny fotoana manaraka indray